disadisanisy tao amin'ny fokotany tsy afany ka manoloana ny fandroany ireo mpiasan'orinasa basy toliary olana findray no niseho tao amin'ny fokotany Benetsy Androany any fara tamin'ny ady an-trano no samboriny mpitandro filaminana vao mangoran-dratsy tamin'ny 3 ora maraina ny mpitarika ireo mpanohitra nitetika sabasy toliary ao amin'ny fikambanana mazoto ankoatra azy nisy olona efa ihany koa voasambotra niteraka fahatezeran'ireo mponina atao amin'ny fokotany Benetsy zany ka niroso tamin'ny fisamboran'ireo olona mpanohana ny basy toliary ihany koa izy ireo nilaza ireo mponina fa tsy hamoaka ireo olona nisamboriny raha tsy mivoaka ireo nisamboriny ny mpitandro ny filaminana tamin'ny 3 heures saiko ndray zay ilalagna ny fanjakana mampanamitra amin'ny 3 heures zay ary ireo olona amizay milagna nay lohandohany abiaby vatatena niringiriny ma ila voatery nanao hetsy koa iringiriny samborinay koa ireo vahoaka aminay porany basy regny hatraminay resaka ao samborinay fa mbo tsy azonay koa fa samborinay abiaby lafa atao olopombany basy roe azonay hajarinay amin'ny prison pisianay azy agny koa maty tsy raha rahanay fa raha tsy azonay miboaky re zariky zay nampanamborinozy nandesy agny igny vototry rey tsy miboaky re zariky agnatin'ny zato tao tsy miboaky rey ary bazy tsy handeha eto velively fa zay tomabily mandeha magnatoy hopotehinay ampiadiny fanjakana no ity orinasa basy toliary ity ny sampiavana ho ireo mponina nilaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany irso nitetikasio ny mponina ao an-toerana alina mpitandrina ireo minima nitsakitsaka ny tandrazana hoy ny fanamafisana folo tao mialy ty fe folo tao tsy mandrendragno koa satria iaro taniraza ka mety ataonao andriamantoa filoha ondy eo tsy ampilongo anay fiavianao igny fa mpamono anay ka raha samy tokantragno raiky ro pelinao avety moa force re tsy nialy aminay fa raha samy zay avao koa nany rofandenta io monsieur le président gny fitondrahanao hainao fa alevantenany Madagasikara eo tsy raha kinalo baka andafy egny io tsy vinilinao bakegny fa nitratsinao tamin'ny alitaniraza ka magnino raha hay filoha ataonao an'io la tsy botsy andramatoa rezariky na matindrao velo zay olo filohandoany bazy eto an-tanà koa tsy maintsy maty ary bazy fa tsy mila mihetsika agnatin'ny faritsy atsimo andrefa toato ny grevy moa toliara manomboka amizao ka hatramin'ny farany andrasana ny toy ny raharaha tsy ho voafeitra amin'ireo vahoaka antsoina hoe population clé intsony ny aretina sida fa ahina ianaka raha tsy voafe sarotra nefa ny fehizany ity aretim-mandoza ity raha tsy misy ny fandraisana an-tanana ampy sy mahomby na ara-pitaovana izany na ara-pitsaboana indrindra ny fidiliana hatramin'izao mbola misy olona manodidina ny 5 alina mitondra ny tsy mikaretina mbola tsy hita ka tsy voakarakara ao anatin'ny rafitra fahasalamana eto amintsika raha 20 isanjato kosa no afaka mahazo fitsaboana mazava ho azy fa ny impact raha vao tsy misy moyen de prévention dia inona ny impact hiparitaka tsisy zany ny fitaovana fiarovana dia hiparitaka ny faona VIH ary ny tena olana dia zao hoe raha ony concentré izy au niveau an'ireo population clé ireo dia hiparitaka ny amin'ny population générale tsy fantatra tsony iza zany na dokotera na journaliste na izy mety ho voa avokoa ary tena efa any ny tendance atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra tsy mitsahatra miakatra ihany koa na eny vehivavy be vokary mety hoe variana any amin'ny intoxication alimentaire tsy manamaivana akory fa tsy miandry an'izay ny VIH fa mandeha foana ary anisan'ny olana hoe variana tany amin'ny Covid-19 ny effort rehetrarehetra teo dia ny zavatra mitranga manina VIH tsy niandry an'izay fa niakatra foana zany hoe tsy VIH zany dia tena atao hoe olana perpétuel toy foana zany ao anatin'izy ary raha tsy mitandrina dia miavomaika miaka dia zavatra misy nefany dia mbola amin'ny tendance misy dia mbola tsy mitsahatra miakatra zany hoe tokony voafeny ny fifindran'ny VIH raha ny tena izy fa nefany raha amin'ny zavatra misy dia mbola somary sarotsarotra misy ireo sokajin'olona tena tratry ny sida eto amintsika ihany ireo olona manao firaisana mitovy fananana ary koa ireo mpampanofatena na mpamefafinarentana
ary koa ireo tanora sy tsika rehetra zao mihitsy zany araky ny fikarohana sy ny fanadiadinina ataony tetika asa sikavia no nahitana an'ireo olana ireo zany satria ireo PCPR reo a no ny siblena no nametrahana fanontaniana sy nadiadina mahakasika an'izay fandraisana tanana an'izy ireo zay amin'ny fipariany tsy mikaretina VIH zay to. Mila fanatsarana ny ady amin'ny sida ankoatra ny fanabeazana mila mafisina ny fitaovana izay tsy ampy ka manome vana ny fiparitahan'ny aretina raha ny fantatra 7% amin'ireo tombom-pahasalamana fototra na CSB ary 7% amin'ireo hotely fandraisam-bahiny ihany no ahitana fimelo. Tsy tonga eny anivon'ny toerana tokony isitrahana azy vao entrant reo dia ilaina zany ny fanamaivana sy ny fanatsarana ny circuit d'approvisionnement an'ireo entrant reo mba ho disponible hatrany hatrany. Zany hoe jerena zany ao anatin'ny circuit d'approvisionnement ahafahana manamaivana azy sy ahafahana mampivoatra anazy tao anatin'izay moa hoe ho atsangana ny fananganana plateforme de gestion numérique ny entrant rehetrarehetra fa mialohan'izay dia jerena mihitsy ao anatin'ny circuit hoe aiza ny tena retardé na aiza ny tena mampatonga le olana au niveau ny approvisionnement ny entrant mifandraika amin'ny VIH. Mitory hatrany ny fanaramaso ny fanadiadiana ataon'ny Sikavi makasika ny ady atao amin'ny sida ka hitondran'izy ireo tatitra isaky ny enim-bolana. Ny volana Oktobra 2022 hatramin'ny volana Martsa 2022 kosa no nahafahan'izy ireo namoaka io tatitra io tamin'ity herinandro ity. Ny ada hita tsapany malagasy aza ny tsy fombiazam-pitantanana eto amin'ny firenena dia tsy refeo sy tsy hita ny etsika matotra manohitra izany. Antony maro no mety mahatonga izany. Mavesatra amin'ny vahoaka ny taotra sy ny fiahiahina. Mataotra ny enjehina, ho voaroiroy na ho very asa ireo olona tokony hijoro. Ao ihany koa ny fahantrana lalina sy ny fiankinana amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ka zary manakana ny olona tsy haneho hevitra mivantana izany. Hoy ny mpandinika ny fiarahamonina sady mpanabe ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Raha tsy misy ny fanentanana sy ny fanabeazana ara-politika matotra dia hisatra trandy ny fahaizan'ny olom-pirenena mijoro sy mitaky fanovana ara-dalàna sy maharitra ho ihany ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Vao mitady fotsiny hoe ivory ianao anaty trano na anatina ataontsika hoe tsy mandeha eny arabe dia efa voarara. Efa mivoaka ny lalàna hoe tsy nahazo lalana dia tsy mahazo vory mandeha amina trano filanonana ianao hanofa trano dia efa karazana rahonana le tompon'le trano hoe tsy mahazo mandray andreo nareo. Misy ingizy zany tsy zany tsy mamorony zatra mihitsy zany. Rehefa ny manana basy ny manana hery ny fitaovam-piadiana no manohana fatratra ataoko hoe manohatra fatratra ary manao fienianana mihitsy amin'ny fotoana 4 jona fetin'ny fahaleovantena dia mazava ho azy ahoana moa ny ahafahanao hetsika atody miady mambaty ve ianao rehefa rahonana sy ampitahorana foana ianao isan'andro san'andro ahoana no ny ahafahanao hetsika raha onana ianao atao amin'ny ilany dia aveo ianao tambatambazana ny fanomezana tsy ambadika dia tavela eo anao zay fomba efa tamin'izao ataoko hoe taonjato maro tany aloha tany olona tena mpandinika momba zany hoe fanaovana politika sy fitanjana tena zany mihitsy ny teneny mihitsy rehefa ampitahorinao sy ambakainao izy dia afaka mipetraka eo ianao taranaka mifandimby io miariary ny tsy fandraisana anjaran'ny olom-pirenena malagasy eo anatrehany toedrarà iainany eto Madagasikara. Mifantoka amin'ny fitadiavana sakafo sy fivelomana andavanandro fotsiny sisa ka tsy manam-potoana anehoana hevitra na anaraha masony fitantanana ny firenena rehefa mahantra ny olona. Matahotra ka mora gejaina rehefa voatsokajy ho mahantra ny olona ary fantatry ny mpitondra izany ka ararotiny sady poretiny ny vahoaka no tambatambazany ho ihany ny fanazavana. Ilainy ny dradradradraina fa zofeny ho na droit absolu tamin'ny mbola tsy nahazo fahefana. Lasa nivadika ho fanongana mpanjakana no ilazana azy ankehitriny. Manahirana ny toedrarà sy ny hoavy politika ny Madagasikara sy ny malagasy satria manova olona ny fahazahoana fahefana eto amintsika. Hoy ny mpanao politika Tabery Randriamanantsoa. Fitakasilainga no natao tamin'ny malagasy raha notokanana tamin'ny fomba manetriketrika ny kianjan'ny Ambojatovo ho kianjan'ny demokrasia tamin'ny taona 2004 ary efa lasa zaridaina izany toeran'izany ankehitriny. Navadika ho faritra mena koa ny kianjan'ny 13 Mey.
nisy ny demokrasia tamin'ny fitondrana ravalomanana mahatona vita fihetsiketsehana teny amin'ny kianjantelo amby folome ny mpitondra ankehitrindry ho ihany Itaberan'Andriamanantsoa izay nametra-panontaniana ny amin'ny zava-misy amin'izao. Sisy misy ane satria ianao mpitondra io hoe vahoaka ragnome fahefagnanao rehefa sy tiany zany misy zavatra tiany de zony mandeha an-dalambe hoe sekena igny ohatran'izao ny fidinana an-dalambe akory sy midika hoe fanonganam-pazakana fa fanehoana mpitondram-pazakana hoe misy zavatra sy tianay ato anao nampindramina fahefanay hoe sy tianay zavatra ataonao. C'est ça la démocratie. Fa sy hoe mahafaka miteny amin'ny télévision mahafaka amin'ny raha ny parody zay gn'atao démocratie no fanomezanao lalagna ny vahoakanao malagasy aneo an-dalambe rehefa sy tiany zavatra atao. Ohatran'izao misy zavatra nangalarin'olo ny taniny domenao zozy ianaoko manifestation fa sandefasanao maramila ino izy magnataka ny tany ndray alain'olona amlandefasanao maramila ndray misy ny fonctionnaire mangataka hoe omeo anay ny zonay amin'ny resaka karama sy re de mandeha an-dalambe syndicat ohatran'izany. C'est ça la démocratie. Fa igny amitsika eto ny démon qui crache ici. C'est les démons qui crachent pas la démocratie. Tapenambava daholo vetivety ny préfet io angamba de fa agnano tonga de tsy mahazo isaky mangataka tsy mahazo sy tokony angatana misy ane zany fa mampilaza fotsiny hoe misy zavatra sy tianay dina an-dalambe zay dia adidiny fanjakana amin'ny encadré ny maramila am'le manifestation zay gn'adidiny fa sy andravan'olo angaty firenena ty any mpitondra any vahoakany ety. Nametra-panontaniana ihany koa ity mpanao politika ity ny amin'ireo mpahay lalàna sy ireo manam-pahaizana fa tombo tazapotsiny ny olana mitranga eto amin'ny firenena. Conseil des ministres zany toko sazalana ny lapa-pazakana satria ny décret sy misy amin'ny lapa-pazakana nanaovana azy. Ny conseil de gouvernement no azo décentralisé anao satria gouvernement mijery hoe ina ny problème ty fa conseil des ministres zany dans le monde sazalana ny lapa-pazakana zany daholo sisy miteny manampahaizana eto Madagasikara akomina daholo ny vava amin'ny zavatra sara-dalàgna zany conseil des ministres décentralisé entinao ACR zany amin'ny lapa-pazakana ihany gn'anaovanao conseil des ministres satria ao nandinina no avy firenena décret ho tapana ho avy firenena fa sy azo amin'ny hôtely amin'iny any amin'ny faritany sy azo atao zany fa io fisakisangana ny fandaniam-bola manao vakansy angamba zay fandaniana zao nzay Sainte Marie fandaniam-bola fotsiny fa sy mety le conseil des ministres atao amin'ny faritany zany sy azo atao zany fa ny mampalahelo eto ny manapahizantsika de mangina daholo ny université mangina sa matasy ny gazy na matasy iny de eto de miangavy ny manampahaizana mba hisagnana amizay amy zavatra sy ara-dalàgna ataony ty fitondram-pazakana ty zao ndray de hoe ho ataony troisième mandat sisy manapahaiza mba magnana sy mety zany diany meloha fa de mangina daholo. Tsy azo fafana ny tantara fanonganam-panjakana no natonga izao mpitondra izao teno amin'ny fitondrana ka matahotra mafy ny iverena ny zavatra nataony. Fitondrana matahotra vahoaka satria tsy nipetraka araka ny tena safidim-bahoaka teo amin'ny fitondrana. Na ino nefa ny zava-misy dia anjarany malagasy no manitsy ny mpitondra rehefa tsy mety ny fitantanana. Tsy hisy zavatra io veto raha ny manampahaizana sy ny mpahay lalàna ary ny atandroka ary ny vozona no minimikipy manoloana ny tsy fombiazana ho iatrany Itaberan'Andriamanantsoa. Vokatry ny fitambaran'ny fatiantoka arabola ireo foto-dravitra samy amalemy ny kolikoly ny tsy fambiazam-pitantanana ary ny tsy fisian'ny fanavaozana manaraka ny fenitra ireo no fototrolany Jirama. Mitarika amin'ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano matetika izay miantraika amin'ny vantana amin'ny toe-karena sy ny fiainan'ny malagasy. Nanomboka ny fitantanana 7 no namotika ny kompania Jirama satria nisy tombom-barotra mialohan'ny etra na profit avant taxe teo amin'ny 400 tapitrisa euro na 40 miliara ariary ny Jirama ny taona 7 raha ny loharano vaovao. No mafisy ny filoam-panjakana teo aloha fa ny fitondrana 7 no namotika ny Jirama hoy Rivorakotovao. Inona moa zavatra eto amin'ny firenena ka tsy ahiliky ry zareo afa-tsy hoe ny fomba
fampandizana vahoaka fa raha vao misy zavatra manahirana mampitondra fanjakana anao tsy asy le zavatra manahiranao ianao no eo de ataovy le izy fa za mbola mivadika to hoe tamin'ny andro ny ranona aza dimy fa tena nanomboka nanapotika ny jirama de tamin'ny andro ny transition izy lehibe ny transition filohampirenena am'izao fotoana zao raha te amoan'zany izy de mbo fo azy hoe inona ny fepetra ny raisiny mampafiloha transition azy tam'zay ka napotika an'io so de deta io nanarina an'zany am'izay tao anatin'ny fahaseranana tamin'ny fitondrany ngaheranjaro mampianina na nahitany hoe betsaka ny ataoko hoe reo tsy miankina namokatra herinaratra satria tsy nanana tsony ny jirama de tsy afaka zany andray fepetra safidy io a raha andray fepetra vonjy tavanandro ianao a de reo olon'ireo naprisianao a ampitombo an'izay fiarahan'zay fa sady tsy afaka najaninao teo no eo reo satria niankiny be loatra tamin'ireo olon'ireo tsika io tsy meko fahadisoana amin'io a fahazahoam-bola oatra ny fahazahoam-bola rehetrarehetra business n'io fa ianao fanjakana mieritreritra nanana drafitra nanarenana jirama koa ny fitondrana erajonary mampianina saingy ny amboporatsy toerany mpitondra ankehitriny nanimba ireo tetikasa tokony hositrahany malagasy ho iatrany rivo rakotovao de ohatr' zany nanaovana an'ireny hoe volobe misy olona mitemy mantsy hoe tamin'ny andro ny SV moa no privatise anao foto-drafitra asa lehibe ohatra volobe ve anao de hoe ny vola anatin'ny fitondram-panjakana anao andeha anaovanao an'io raha tena manana ianao de mety fomba fijery any zay fa tsy manana ianao de tsy maintsy mitady ianao a olona manam-pahaizana sy manam-bola ka afaka matoky anao an'zany asa maharitra mampiasa vola ao izy 10 taona na maherina zany bo tafaverina ny volany mila fanjakana mitombona mazava mampanara-dalàna zany no eken'ny olona ary zany natonga an'ireo olon'ireo a nanomboka anao soni tamin'ny taona fita ambe farany taona 9 tany Paris raha ohatra nanaiky ny fitohizany raha-panjakana ny fitondrana am'izao fotoana zao fa tsy noetiny amporatsy fotsiny a efa ny sitraka andreo volobe sy saofiko ireo tsika ny taona 5 efa tao anatin'ny planiny zany fihinany natao najanona teo 2000 milliards nanaovanao subvention ny jirama nakaizy ireo volabe ireo ny jirama potika tanteraka zao a io izy mipoky io zaka intsony ary grevy ny mpiasa mitombo isan-taona ny volalany amin'ny fividianana solika ho an'ny atobo famokarana herinaratra kanefa tsy ampy ny vola miditra amin'ny orinasa olana ara-pitantanana no misy eo anivon'ny jirama ohatra kaiky ny faty antoka nahatratra 500 miliara ariary ho an'ny taona 2024 fanontaniana mipetraka ny fomba nanana ny jirama ambombava talohan'ny taona 2024 mipetraka ny aya na kolikoly sy tsy fatombanam-pitantanana ara-bola miditra sy mivoaka ho iatrany ny fanazavana vokatry ny fitambarany olana ara-pitantanana ara-sosialy ary ara-tontolo iainana izay tsy mety ahitany mpitondra vaolana ny krisy sy ny fahantrana lalina eto Madagasikara hoy ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika nandritra ny fitondrana amiral Ratsiraka mila fanovana lalina ny fomba fitantanana eo koa ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny fanananasa ary ny fandraisana andraikitra entitra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefana mitotongana ny fahefa vidin'ny malagasy sy ny fidiram-bolan'ireo tantsaha any ka manitra sy very fanantenana ny maro anisa vokany tsy afaka mivelatra ny tsena anatiny satria miena ny herin'ny fanjifana eny ifotony hoy ny fanazavana ny zavatra hitako a besaka zay forum national natao zay de ny problème ny forum lasa etapo lasa toapo zay ny problème ny forum zay na andeha amin'ny toapo dola nefa ny zavatra lazaiko anao teo hoe ny famahana olana sy hoe alefa daholo ny olana satria fa mitady olana lasaky ny 10 mois hoentina anazy nefa ny forum sy mipermettre an'izay zay ny hitako olana zay nge nahatonga ny forum national ny 91 sy namokatra firy satria ny toapo rehetrarehetra ny tadiavana vaolana de very nitady vaolana fosiny président Zafialbe desidonganiny ny afarana fa ny sahamle zay angambana hoe manao état généraux de réforme zay angambana hoe sy hoe olona visivisy fa olona mba manana ny sangana zany sy hoe manana diplôme ny olona nambany vohitra ne teneninao hoe ahoana moa ny fomba avelomana hoe vady amanjanaka mandoava taona ny ambany vohitra
zay nge ny miteraka croissance fa tsy hoe izarano vary izy azonao zany hoe nataoko zany hoe le zavatra fivoena atao zany fanontaniana ny fotony misy hoe sy fanontaniana be de be anakray ihany fantatro hoe ianareo ambany vohitra mahantra sika am'izao fotoana zao inona ny zavatra tokotry ho atao mba amelomanareo vady aman-janaka mandavataona sy angatanareo foana ny fanjakana sona zay nge ny leny tsy mamaly ny tinady iraisam-pirenena ny tolotry ny tantsaha malagasy tsy ampy mako ny fanoanana ireo tantsaha amin'ny famokarana sy ny fanodinana raha tsy omena vana sy tantsoroka nefa ny tantsaha dia tsy hisy fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ary lavitra ny vina favitantena ara-tsakafo ny fanatsarana ny fiainan'ny tantsaha no fanalahidy ny fampandrosoana maharitra ho an'ny malagasy ho iatrany ity mpanao politika ity mila mahay mametraka fanontaniana manoloana ny olana sy ny vahaolana aroso rehefa mitondra firenena ho iatrany i Gérard Andrialemy Rovason. Na dia efa hanambarany lalam-panorenana sy ny lalàna mifehy fitantanana eny fotony aza fa manaraka ny fitsinjaram-pahefana i Madagasikara dia zava-misy tsy azo lavina ankehitriny fa tsy tanteraka io rafitra io eto amin'ny firenena. Mivangongo aty amin'ny fanjakana fohy be ny fahefana ka vohitsakitsaka ny zo sy fahefana tokony anana ny vondrom-bahoaka patra itsinjaram-pahefana. Vokatrany rehetra izany mikatso ny fampandrosoana, miamantra ny olona eny amin'ny komuna ary misy fitarainana sy fahakiviana manoloana ny tsy fandraisana andraikitra mivantana amin'ny fiainam-piarahamonina. Maro koa ireo komuna sy ny faritra no tsy mahavita tetikasa miankina amin'ny tenany satria voafehin'ny rafitra manjakazaka. Ny décentralisation eto tsy de tena mipetraka inona moa zany ny tena fahefana ny be ny tanàna raha tena hoe resaka fahefana zany amin'ny lafiny rehetra jereo zao ny etra tany sy ny etra trano efa lasa indray zany centralisena lay izy ny resaka fitaterana zay mampimemenina ny olona ny fanjakana ny no mitatana ny resaka fitaterana amin'ny alalan'ny ATT resaka fananatany ny commune ety amin'ny foton'ny commune ny resaka tany fa ny resaka fananatany ny fanjakana ny no mitatana zany resaka fananatany zany de inona moa zany ny tena hoe décentralisation am'izany nefa le be ny tanàna mitantana ny commune misy anazy ary ny fandrosoana ao anatin'ny commune de ny resaka tany ny resaka fandrosoana amin'ny resaka fitaterana io etra tany io eritrereto hoe ny commune tsy mahafantatra akory ny tany atao aminy na ny tany mpanjakana ary tsy fantatry ny commune akory aiza misy tany mpanjakana atao anatin'ny commune misy anazy nefa ireny tany ireny no ahafahana mampandroso ny commune anaovana ny fotodrafitrasa izahay eto lasora zao am'izao fotoana zao rehefa hanao EPP de mividy tany zany hoe fandrosoana zany dia lacune ao anatin'ny resaka décentralisation tsy fanomezana fahefana ny be ny tanàna amin'ny fitantanana ny resaka fananatany. Raha tiana ahita fivoarana marina i Madagasikara dia tsy maintsy apetraka sy tanteraina amin'ny fomba feno ny fitsinjaram-pahefana. Mila avela hiasa malalaka sy ara-dalàna ny commune izay ansisa vondrom-bahoaka paritra eto amintsika ary omena loharanom-bola sy fahefana mifanaraka amin'izany. Mbola lavitra ny hafa nefa ny kitay raha ny fomba fiasan'ny fanjakana ho iatrany ity be tanàna ity. Tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna momba ny fifidianana eto Madagasikara ireo lazana fa kolikoly toy ny fifidianana olona amin'ny alalan'ny fizaran-javatra no Italie général ny komity mitandro ny fahitsiana na ny comité pour la sauvegarde et l'intégrité. Araka ny fanazavana tsy voasikajy ho kolikoly ny fizaran-javatra rehefa fotoana ny fampielezan-kevitra fa raisina ho toy ny fandikan-dalàna tsotra. Nambarany fa tokony hanavaka ny kolikoly ny sy osika ny olo-pirenena. Ireo voafaritra anaty lalàna fototra 12 tsipika oatra 20 ihany araka izany no azo lazana fa kolikoly ary enjeny ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto. Misy ao anatin'ny lalàna fehiny fifidianana misy tranga maromaro ao izay everitsika fa misy endrika kolikoly raha tsy teny fotsiny tsika tamin'ny resaka hoe fifidianana olona na fanomezana zavatra olona amin'ny fifidianana dia reny matetika raisitsika hoe kolikoly. Ny lalam-pifidianana dia efa misy andian-dalàna ao milaza reny ary manasaza reny tranga reny nefa andian'ny lalam-pifidianana dia tsy miteny tao anatin'ny lalàna io hoe tranga kolikoly izy reny
fa dia raisina ohatrany lafandikandalàna rehetra tsotra ihany zay voalazany lalàna hoe reto tsy azo atao kanefa misy mandika efa misy fepetra raisin'ire lalàna zay milaza fa tranga fandikandalàna le izy fiseho zany mety hoe kolokolona andraisantsika azy fa ny lalàna tsy milaza le tranga kolokolo dia izay zany tsy ahafahany ratsana miady ny kolokolo manentika an'ireny zay mety eritrerentsika hoe fandikandalàna kolokolo reny dia tsy afaka manao fampitorana an'ireny biako satria tsy voafaritra mazava tao anatin'ny lalàna zay ferehetra reny hoe kolokolo le zava mampanahy araka izany ary miteraka ayay ho an'ny fizotry ny fifidianana manaraka raha tsy misy fanovana rafitra sy lalàna ity fanambarana ity ankoatra io efa eo ampananganana ny rafitra sy ny paikady hanatanterany ireo tanjona telo araka ny ndrafim-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly ny rafitra miady amin'ny kolikoly amin'izao fotoana izao misy telo ny paikady dia niady amin'ny tsy maty manota ny fandrindrana ny asan'ireo rafitra dimy miady amin'ny kolikoly ary ny fanabeazana ny olo-pirenena andali ny rariny sy ny fahitsiana zao zany tsika mbola mamaritra n'le asa ary fitanao anaty fotoana fohy rehefa faritra tsara daoly ny asa dia fantatra daoly ny zavatra ilaintsika natanterahana azy amin'izay fotoana izay na resaka olona na resaka vola zany na resaka fitaovana dia amin'izay fotoana izay zany no tsy maintsy misy ezaka ataondray ahitana n'ireo fitaovana reo na le olona na le vola misy aloha ny vola na fitaovana efa azo ampiasana efa ampelantanana dia reny zany tonga dia mety na miasa mitrany ny tsy eo ampelantanana zany dia tsy maintsy anao ezaka ny rafitra miady kolokolo eo anatrehan'ny fanjakana sy eo anatrehan'ireo mpiara-monantoka avy any ivelany ahitana nentomanana ny tanterahana ahoana ny vokatry ny kolikoly amin'ny fananjanany maha-olona loha hevitra ny ompanany ady hevitra nandritra ny fankalazana ny andro afrikanina iadina amin'ny kolikoly izay mariana isaky ny 1 Jolay izany fito amby 50 isanjato ny tapahafana fanadinana BEPC teto amin'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra raha ny voka-panadinana nivoaka omaly nidina 7.4 isanjato zany mitata amin'ny taom-pianarana 420 izay efa nahatratra 480.7 isanjato niara nivoaka tamin'ny teto Antananarivo ny teny Antananarivo Atsimondrano izay manana tapahafana 7.7 isanjato efa saky nivoaka nanomboka ny 5 Jolay teo kosa ny valim-panadinana BEPC tamin'ny farim-piadidim-pampianarana tamin'ny faritra maro teto Madagasikara nisy ireo nahazo salana isam-bany latsaky ny 70 isanjato toy ny any Ambovombe 7.7 isanjato nosy variky 7.7 isanjato Betroka 4.7 isanjato Ikongo 7.7 isanjato Tolanaro 3.7 isanjato Faratsio 7.7 isanjato tsy nisy afa-tsy 5.4 isanjato kosa ny tany Beloa raha nitatitry ny teo anivon'ny ministera ny fianabezam-pirenena anisan'ireo nahazo salana isam-bony nahazo tapahafana mihoatra ny 70 isanjato kosa ny tao Ankazoabo 3.7 isanjato Betioky 3.7 isanjato Ampani 4.7 isanjato Ambosary Sud 7.7 isanjato Miandry Vazo 7.7 isanjato ary Andapa 7.7 isanjato andrasana amin'ity farany herinaratra teo kosa ny valim-panadinana amin'ireo farim-piadidim-pampianarana tsy mbola namoaka ny azy tsy ahivina mahery ny 7 alina sy roa hetsy ireo mpiadina BEPC manerana nosy tamin'ity taom-pianarana 422 522 ity mitsiposiposy tanteraka ny tantsaha malagasy ankehitriny manoloana ny fahasairana na misy hoy izy ireo tsy misy na tsy ampy anefa ny tohana avy amin'ny fanjakana fa saika miady rery ny tantsaha amin'ny lafiny rehetra ny vokatra malagasy azo azainy hoe mora tanterana dia sandam-bola koa ambany dia zay mahatonga ny tantsaha malagasy mikorosofana zay zao mamboly dia mivarotra dia ana ihany koa no entinay tony fa mora mivokatra tena mora tsy dia misy tombarotra ny famboleny satria azo lazaina hoe heriko miverina fotsiny le tsy dia misy hoe raha miresaka hoe farim-piainana malagasy raha hoe mijery an'izao toerana izao fotsiny izao ianao hoe
reny andrefandrefandre zao tatsava tsy de mivoatra tena marina zao tokony any amin'ny ministère amin'ny fambolena zao tokony mikariko an'izay hoe inona ny zavatra azo aondrana ho an'ny any ivelany satria ny firenena matanjaka fihetsy be ohatra ny vanille zao taloha zareo nanafatra nefa zao indray zareo misy manondrana zany hoe ny gaz zany ataon'ny vahiny fakana expérience de tsy de lasa lavitra le gasy na ara moral na amin'ny lafiny rehetrarehetra miovaova isan-taona ary tsy mitsamy miakatra ny vidin'ireo akora fototra sy ny fitaovana tsy maintsy ampiasan'ny tantsaha misy alanelana goavana tany alosy ankehitriny kanefa tsy mifanaraka nefa ny zava-misy hoy ny fanazavana lafo ny akora kanefa mora ny vidiny tonga lasa ohatrany hoe zay anananao ihany zany tsy maintsy entinao miasa ka ohatranay zao efa io nefa nytezain'ny ray aman-dreninay de efa io foana zany tsy maintsy lovainay de nefa nizao ohatra zao zao de tsy mahavelona anay intsony le izy satria le vidin'le zavatra zany tsy arakaraky le ariarahanao ny tena mainka zao amin'ny lafin'ny fitaovana arabola zany zavatra ilaina daholo zezika zao mba tokony hoe hidina mividina satria ny zezika le lafo masomboly eritreto hoe ohatra ny tony laisoa tony zao ny voniny tony amanalinaliny amanetsiny arany nefa nyzao miakatra izy tsy arak'izay miady rery ny tantsaha tsy misy mahalala ny zavatra iainan'izy ireo afa-tsy izy ireo ihany izy ireo no mahafantatra ny vidin'ny masombola ampiasainy ny zezika hatramin'ny fiotazana ary ny fitaterana ny vokatra tonga hatreny amin'ny mpanjifa tsarakaraka izany anefa ny vidin'ny vokatra fa afa-tiantoka goavana hoy ny fanazavana mamelona ankonana mamelona fianakaviana ary mamelona ny firenena ny tantsaha ka tokony homena ny lanjany tsy jerena manokana ho izy ireo fatiatoka mihitsy zany satria tsarakaraka le vidiny le izy zay ny tena mafatiantoka anay an'le fambolena ety le vokatra zany nety any tamin'ity fa le vidiny indray lasa tonongana be le izy mba jerena fotony zany aloha le ty antatsaly any tokony mba jerena zany hoe le fanaovana azy ny any mba jerena le ao ampitondra ao ambosiny any ianao ihany zao miezaka manano an'ny ohatrany hoe mamoatra an'izy ny any fa de ohatra zao fanaovana azy zao zy zao mikampany de entina ety de mbola foresiny karazany miakatra ny ohatra zay de no mbola inao ihany koa no vatra an'io any de hoana tsisy mpiantoka manano tantsaha avokoa ny valopolo isanjaton'ny malagasy isan'ireo mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena mihitsy kanefa miaina anaty fahasahirana natanteraka misy ny tantsoroka tokony homena ny tantsaha fanampiana azy ireo arabola sy ara-pitaovana ahafana mivoatra araka ny tokony ho izy vaolana ihany koa ny anomezana fanofanana mamomby azy ireo hiatrehana ny fiakaran'ny vokatra mba tsy hijana ho fatiantoka hatrany ny vokatra miakatra hoy ny fanazavana telo sy efajato sy fito arivo sy ray alina ireo mponina ary miparitaka amin'ireo fokotany miefatra amby folo misy atao anatin'ny komina talatany volonondry izy ireo raha ny antotanisa azy farany fambolena sy fiompina ny fotom-piveloman'ny mponina ato amin'ity komina ity ankoatra ny varotra koba sy sosisy izay mampalaza azy enina volana izao no nandraisany be ny tanàna vaovao ny fitan'ny tanàna ny komina mandeha ny dingana lavitrezaka ho an'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny fiainan'ny mponina tsy maintsy ny mahasoa no atao lahara-pahamehana isan'izany ny lalana sy ny fambolena voalohany a fanatsarana ny asa eo anivon'ny commune ny ova daholy ny taratasy copie bulletin de naissance taratasy rehetra zay mivoaka eto amin'ny commune zany a misy logo amin'ny commune araka ny logo zay novaina farany de misy logo daholo ny taratasy rehetra mivoaka eto anivon'ny commune rehetra faharoa manarakarak'izay a eo amin'ny resaka asa ihany koa de nametraka ny resaka standard de service izay ety anivon'ny commune satria ilaina ny fametrahana zany ety anivon'ny commune toy ny fametrahana ny afisaza rehetra ety amin'ny commune ny laran'ny varavarana ny andraikitry ny tsirairay de zay zany anisan'ny fanatsarana ny asa teo anivon'ny commune fa eo amin'ny resaka fanatanterahana fotodrafitrasa de tena efa maro ny zavatra nataonay tao anatin'izay 5 volana izay voalohana amin'izany ny fanamboarana ny lalana teo avaratsehana makany ambolo de nisy ihany koa ny fanamboarana lalana goudron teto amin'ny renivohitry ny commune
dia nisy ny fanamboarana ny tetezana eny an-drano tsy misy a dia nisy ihany koa ny fanamboarana ny tetezana eny Ankona be, tetezana izay béton eo amin'ny 15 mètres eo ny halavany ary 3 mètres eo ny sakany izay niarahana tamin'ny tsy miankina. Nisy ihany koa ny fanatanterahana rano fisotro madio eny amin'ny fokotanin'Andrano tsy misy eny izay iarahanay amin'ny ambasadan'ny Allemagne. Faritra efatra no nahazo an'io rano fisotro madio io, faritra Betafo, Mangarivotra dia Antanety be ary tsy Matahodaza. Fa akoatran'izay ihany koa nefany misy ny asa sosialy maro be izay nataon'ny commune toy ny fanaovana fitsaboana maso faobe niarahana tamin'ny député Avitra, misy ihany koa ny didipotra faobe izay karakaraintsika androany iarahana amin'ny député Avitra ihany koa. Dia maro ny fizarana be antitra, fizarana solomoida koa amin'ny be antitra tamin'ny 26. Nisy ihany koa ny fizarana masom-boly sy zezika ho an'ny tantsaha. Mikasa anangana tranopokon'olona ny commune noho ny fahitana fa tsy misy trano malalaka azahoana manatanteraka hetsika eto hoy ny fanamafisana. Dingana lavitrezaka ho anay aloha zany zao dia zavatra hita raha mandeha eny amin'ny fokotany izay na ety anivon'ny commune dia tena laharam-pahamehana ny fanatanterahana tranopokon'olona. Ka ny fanambinay zany ao anatin'ity 5 taona ity manomboka amin'ny herintaona eo dia anangana tranopokon'olona tena ngeza izay ansoloanay an'ilay tranopokon'olona izay nasorona teo satria maninona ny ilainy io? Ilainy io rehefa anao mariage ny olona dia sady ataonay salle de mariage io, salle polyvalent zany io, sady afaka andraisana lanonana io na mariage zany na vodondry na fianakaviana ampiasa trano tsotra dia analana fahasahiranana ho an'ny vahoaka madinika izay tsy afaka manofa espace. Ao anatin'ny tanjona ho an'ny hatalatan'ny volonondry ny anatsarana ny farim-piainan'ny mponina sy anomeana vao ny toe-karena ifotony ho hiatrany ny ben'ny tanàna. Nanatanteraka etsika didipotra fahobe ny commune Talatan'ny Volonondry niaraka tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny solombavambahoaka vao fitao Avaradrano Avitra Andriamosa. Maro ny mponina no nisitraka izany, indrindra ireo avy amin'ny fianakaviana sahirana. Nilaza ny ben'ny tanàna Rakotondrazaka tokony aina mampionina fa mba hanamavanana fahasahiranan'ireo aman-dreny noho ny fahalafosan'ny fanaovana didipotra ankehitriny no antony anaovana izao etsika izao. Dia androany ny didipotra faobe androany fa vola 12 volana Jolay fokotany 14 moa ny commune Antalata Volonondry dia misitraka izany avokoa ny fokotany 14 eo manodididina ny 100 eo ngamba ny mpanao didipotra amin'ity androany ity. Maimaimpona avokoa le izy ny fanafody maimaimpona, ny kilalao maimaimpona, ny malabary maimaimpona ary mbola mahazo biscuit ihany koa sy bonbon reo ankizy mba ho fanalana fahasahiranana an'ireo ray aman-dreny. Tao anatin'ny fanajana ny fenitry ny fahasalamana no nanatanteran'ireo mpitsabo ity etsika ity. Any andraikitra mahasolomavavoaka moa zany dia tantsorika ho an'ireo ben'ny tanàna namana ary raha izay eo anivon'ny tokotiko Madagasikara manana ben'ny tanàna maromaro vitsivitsy dia manana didy isandraikitra ny député anao tantsorika ka anisan'ny tantsorika ataon'ny solomavamboaka ny asa sosialy metraka amin'ny vantana eny anivon'ny commune mba ahafahana manamora sy manamaivana ny fahasaranan'ny olona. Ka eto dia misaotra an'Andriamatoa ben'ny tanànan'ny commune Talatan'ny Volonondry sy ny mpiara-miasa aminy satria mitsinjo marina izy ny vahoaka dia za manokana midera azy amin'izay ezaka ataon'izay satria hita ny fiasakazaha ny fampandrosoana raha eto amin'ny commune Talatan'ny Volonondry ary tsy mamenatra milaza fa misy commune 40 atao anatin'ny district Avaradrano efa misy marojefy sahady ahafantarana hoe iza manao iza ny tsy manao. Dia mirary soa an'Andriamatoa ben'ny tanàna ho ela fanapahana amin'ity commune Talatan'ny Volonondry ity fa nanana tombony ny vahoaka ny Talatan'ny Volonondry dia makasitraka amin'izay fiarahana azy izay. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana sy ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina ny commune. Tena ilaina ny etsika ara-pahasalamana maharitra ho an'ny taranaka ho avy ary atao laharam-pahamehana amin'ny politika ety fotony izao ho hiatrany ny ben'ny tanàna lanto amin'ny commune Talatan'ny Volonondry.
tapaka ny fametsina soloko ny moteran'ilay fiaramanidina Boeing ano kompania Air India ka nahatonga ny fianjeran'ny 12 jona lasa teo ary namoizany ny olona 700 araka ny tatitra voalohany ny fanadadinana avoaka ny bureau indian misana ny fanadadina loza anabakavaka na ny AIB raha toka tokony ho velo io interrupteur io dia nipika izany ka lasa are mialohan'ny anjeran'ilay fiaramanidina mbola tsy misy tamin'ny finikevitra mazava na manondro izay tompony antoka ny tatitra ny voaka saingy nisy ny resaka ny fanaovan'ireo mpanamory tao anaty cockpit no voarakitra anaty rakopeo nantany ny mpanamory naman'ilay mpanamory iray ny amin'ny antony namonoan'ny interrupteur ho an'ny famatsiana solika nilaza nefa ilay mpanamory iray hafa fa tsy ny tena no nanao izany olona raika amin'ny 700 izay tao anatin'ilay fiaramanidina Boeing 777 Dreamliner any Air India no maty avy hatrany ary olona ray ihany no tafavoaka velona raha ny filazavana manam-pahefana ankoatr'izay dia olona 70 tany am-piangonana sy trano fonenana no vombahana fa maty ety an-tanety rehefa nianjeran'ilay fiaramanidina tao amin'ny tanàn'ny Ahmedabad andrefany India araka ny tatitra rehefa nandray angam-pandeha ambony indrindra 189 telo amin'ny 300 kilometra isakory ilay fiaramanidina dia nova ho cut off natapaka avy hatrany ny interrupteur manome solika ho an'ny motera voalohany ary singodra vitisa teo aoriana dia tapaka koa ny interrupteur ho an'ny motera faharoa vokatr'izany dia niena aingana dia aingana ny herin'ireo motera roa ira minitra latsaka tao aorian'ny fantanin'ilay mpanamory ny amin'ny antony nanapahany interrupteur mitondra ny famatsiana solika dia niantso vonjy ny mpanamory ninjera ilay Boeing 777 Dreamliner ary dia namelitra ny fonenana hita tamin'ny alalan'ny orinantsara fanaramaso tao amin'ny serana mpiaramanidina koa fandehatra teo am-piangan'ilay fiaramanidina ny éolienne de secours izay fampiasaina rehefa misy vonjy-taitra kanefa mbola voanianga ilay fiaramanidina tsy nisy vorona na antony hafa manakana teo akaikin'ilay fiaramanidina raha ny fanazavana dia efa veriera tsy tonga tamin'ny altitude tokony ho izy ilay fiaramanidina na dia mbola tsy nivoaka ny sisy tanin'ny serana mpiaramanidina aza Nisokatra ny alakamisy lasa teo tao Beijing, Chine, ny fivoriana ministerialy ho an'ny dinika maneran-tany momba ny fifandraisana ara-kolontsaina izay mitondra ny lohahevitra hoe fiarovana ny hafainganan'ny kolontsaina sy ny fampandrosoana ary ny fandriam-pahalemana eran-tany. Eninjato mianadahy mahery avy amin'ireo firenena sy faritra 700 no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Manantena ny mpikarakara sy ireo manam-pahaizana fa afaka akalesona amin'ny fandrosoana sy fitombona ara-toekarena mahomby any Chine ireo nosy kely andalam-pandrosoana maneran-tany. Notsindrian'ireo manam-pahaizana vahiny koa ny fifandraisana sy fiarah-miasa iraisam-pirenena taon'ny Chine ka maro amin'ireo vahiny no mampiasa sy mankafy ny vokatra sy no isan-karazany raha ny fanazavana. Nambarana andritry ny fivoriana fa amin'ny alalan'ny fahafantarana sy fanekena ny hafa ny fiarah-miasa ary ny fifampizarana na amin'ny lafin'ny kolontsaina na amin'ny fandrosoana ara-tsiansy ary anabakabaka no any lalana makany amin'ny fandriam-pahalemana ka anekena fa olona mitovy avokoa isika. Tamin'ny ankapobeny dia niombon-kevitra ny maro fa ny fanamafisana ny fifanakalozana sy ny fiarah-miasa no an'ny fototra ahafahana manatratra ny fandrosoana sy ny fiainana mirindra iombonana. Io fahasamihafana io izy ireo dia fanehoana mivantana ny fiarah-miasa sy ny fifanakalozana ara-piralahiana eo amin'ny firenena samihafa maneran-tany.